Vavaka isika. Angataka aminao zahay Jesosy io, mba tsy ho amin'ny andro alahady ity ihany zahay no hiambina, fa amin'ny fotoananay rehetra zay mbola omenao hahavelomanay, amin'ny andro alasinainy any am-piasana, eny any amin'ny toerana zay azahoanay mifaly koa aza, dia mba hiambina mandrakariva ny fanahinay. Ka mba ho tanteraka ny olom-boafidy amin'ny asa fanompoana zay omenao anay. Misaotra anao ny amin'ny anomezanao anay ity androandroany ity, azahoanay koa mifampahery amin'ny alalan'ny teninao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy, Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay anjaratsika amin'ity alahady fahaenina alohan'ny Pasika ity dia ny filazan'ny saran'i Matio. Matio 4:20, ny 1:20 ka hatramin'ny 7:20. Matio 4:20, 1:20 ka hatramin'ny 7:20 zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Hatrany amin'izany vao natorin'i Jesosy ny mpianany fa tsy maintsy hakany Jerosalema izy ka hampizaliany olona sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanoradalàna dia ho vonoina ary hasangana amin'ny andro fahatelo. Ary Petera nanohina azy sy tanila kely ka niteny mafy azy hoe, sanatry aminao zany, Tompoko, tsy ho aminao tokoa izany. Fa izy nihodina ka niteny tamin'i Petera hoe, mankane sady vohoko ry Satana. Fa tafitohinana amiko ianao satria tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa n'izay ian'olona. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavany Jesosy Kristy ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Voalohany indrindra dia misaotra koa ny fiangonana, misaotra ny mpitondra fileovana, ny pastora Randriamalala edy nanome anjara amin'ity androandroany ity. Ny tenin'Andriamanitra izay efa nitoriana tamin'ny ankizy teo dia io ihany koa ny tenin'Andriamanitra izay anjaratsika. Fa raha vakisika ny alohan'ity teny ity, ny amin'ny Matio 4:20 ity, dia ny tohiny dia Jesosy misy ilay jamba ny antsoantso nanao hoe, ry Jesosy zanaky Davida mamindrafo amiko, ary dia nataon'ny olona zay hampangina azy, kanefa dia ny antsoantso ihany izy ka nomeny Jesosy tokoa izay zavatra nilainy dia ny fahiratana ny masony. Zamba azo heverina fa tsy mahalala soratra masina, kanefa nahalala ny Jesosy fa Andriamanitra izy ka afaka mamorona maso vaovao ho azy amin'izay hoentiny miaina amin'ny androny manontolo. Jesosy eto dia voalohany milaza ny amin'ny hizaliany. Izay ny tantara eto, izay hitasika koa eo amin'ny bokin'ny Marka, bokin'ny Matio, bokin'ny Lioka. Dia raha vakesika dia milaza fanondroany Jesosy, dia misy milaza fanotelony. Fa amin'ity Jesosy milaza voalohany ity dia namaly Petera. Lay Petera zay nanondro an Jesosy rehefa nanontany Jesosy hoe, ataon'ny olona ho iza moa? Dia ny fanahin'Andriamanitra no nampiteny an'i Petera fa izy ny Kristy velona, zanak'Andriamanitra. Izany Petera zany ihany koa no niteny tamin'i Jesosy fa sanatry aminao zany. Dia hoy Jesosy hoe, atovohoko anao ry Satana. Teny mafy.
kanefa teny misy famindram-po satria sy nataony tahaka an'izy nandroaka ny devoly rehefa ny devoly nakafanahy azy hoe mandehana sy misy fampirarahany amin'ny satana isony fa mbola nataony hoe ato ivohoko anao manaraha satria raha mijery sika ao amin'ny bokin'ny Marka ny amin'ny Jesosy fanondroany milaza ny hahafatesany sy ny hisanganany amin'ny maty dia nandeha eny aloha izy ary ny mpianatra nanaraka azy fa sisy nahasahana ny tany azy ny mpianatra. Ao amin'ny lioka tokio fahasivy andininy fahatelo amby efapolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo dia nilazany Jesosy fanondroany ny fahafatesany. Fa raha talanjona izy aminaran'i Jesosy, fa raha talanjona izy tamin'izay rehetra nataon'i Jesosy dia hoy izy tamin'ny mpianany, ampidironareo amin'ny sofinareo zany teny zany. Ampidironareo amin'ny sofinareo zany teny zany. Fa ny zanak'olona efa hatolotra ao an-tanan'ny olona, nefa tsy azon'ny mpianatra io teny io sady nafenina azy izany mba tsy ho fantany ary natahotra hanontany azy ny amin'io teny io izy satria efa nisy tenin'ny Petera tamin'ny voalohany izay fomba fisainan'olombelona izay mbola naharaikitra ny reto mpianatra reto ka nanilaza fanondroany Jesosy tsy afaka ny teny izy fa natahotra. Inona no ho tenen'i Jesosy aminy? Fa ny telony raha mamaky ny lioka toko fahavalo amby folo sika andininy faharaika amby telopolo ka hatramin'ny fahefatra amby telopolo dia Jesosy mbola milaza ny hizaliany ihany koa. Ary Jesosy naka ny 12 lahy ka nanao taminy hoe indro miakatra ho any Jerosalema isika dia ho tanteraka ny zavatra rehetra izay voasoratra ny mpaminaniny amin'ny zanak'olona fa hatolotra amin'ny jentilisa izy dia ataony fifohezany sy setrasetrany sy hororany ary hokapony sy hovonoiny ary amin'ny andro fahatelo dia hisangana izy. Nefa tsy nisy azony akory zany teny zany ka dia tsy fantany izay nolazainy fa nafenina taminy. Inona ny voasoratra ny mpaminany izay voalaza eto? Izay zavatra rehetra voasoratra ny mpaminany. Hoy Isaia toko fahatelo amby dimapolo andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy izay teksta anisan'ny perikopa tamin'ny alahady teo. Natao sinosinona sy nolavin'olona izy. Lehilahy ory sady zatra fahoriana ary tahaka izay tsy tian'ny olon-kenjerena akory izy. Natao sinosinona izy ka sy mba nahoansika. Nitondra ny arentsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoriantsika. Kanjo isika kosa nanao azy ho nokapona sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Nefa izy dia voalefina no fahadisoantsika sy ny torotoroana no ny helisika, ny fampazaliana anazy ahoantsika fihavalona namelezana azy ary ny diakapoka tamin'ny nasitranana asika ary nataon'i Jehovah hiatra amin'ny avokoa ny helosika rehetra. Io no efa nilazain'ny mpaminany izay ireto mpianatra reto matoa mahalala ny Jesosy fa Mesia Jesosy mahalala ny soratra masina, mahalala ny zany teny zany fa tsy reny zany teny zany, tsy reny fa ny Kristy tsy maintsy hizaly satria mety manana zavatra nikendreny izy niarahany amin'ny Jesosy, mety misy zavatra eritreriny tamin'ny fiarahany amin'ny Jesosy, mety misy zavatra ao amin'ny fony faniriany amin'ny maha olombelona azy ny niarahany tamin'i Jesosy tamin'ny alalan'ny fahagagana hitany rehetra ka tsy mba fantany ny amin'ny soratra masina sy ny hevitry ny tenin'ny mpaminany izay hitan'ilay zamba, fantatrilay zamba noho ny Andriamanitra izay manome saina n'ilay zamba na dia tsy nahalala ny soratra masina azy ka nahalala fa ity ilay Jesosy afaka hitondra ny fanavotana azy. Teny ansoanso ilay zamba. Nefa ny mpianatra izay teo anilan'i Jesosy raha nilazany fa hizaly izy, izany ny fanavotana azy dia tsy sahina ny tany akory an'i Jesosy satria feno ny fony, feno ny zavatra ao anatiny ny fony dia ny amin'izao fiainany izao. Satria nanantenan'i Jesosy ho ilay mpanjaka izay hankany fahefana eo amin'ny Romanina ka have hamerina ny fanjakany Israely. Zany ny tao am-pony. Asa manahoana isika ny amin'ny Jesosy. Satria i Petera dia zelota. Raha dika asika miteny ankehitriny izy dia olona impulsif. Eny fa na dia efa amin'ny Jesosy tao Getsemane aza dia mbola nitondra sabatra izy ka nanapaka ny sofon'ilay maramila. Olona izay mirehim-po dia matetika
raha vao misy zavatra any Jesosy dia izy no lasa voalohany. Enina Jesosy aza miteny amin'izao na ny amin'ilay mpianany ty indrindra ary ny amin'ity manahoana ny amin'ity lehilahy ity dia Jesosy ahoanao ny aminy ianao no manaraha fomba ny olombelona amin'ny fisainan'olombelona zany. Zao na Jakoba satria Jesosy moa rehefa miteny momba nyty hizaliany sy ny hasanganany amin'ny maty dia ny mpianany no voriny. Eo koa Jodasy. Zao na Jakoba koa eo. Raha jerevana izao na Jakoba dia tahaka ny olona mahafinaritra, olona tena tian'i Jesosy sy mba ohatran'ny olona malemy fanahy kanefa olona manana firehetam-po. Malemy fanahy ihany fa mora tafitona ka rehefa nandalo ny tanànan'ny Samaria Jesosy ka tsy niraisy ny Samaritana dia nangataka avy hatrany ny asena afo handorony zany tanàna zany. Nefa dia olona heverina sotra ane zany. Tahaka ny olona rehetra izay heveritsika sotra koa. Ny amin'ny Jodasy, ny amin'ny Tomasy aloha, mpianatra Jesosy. Efa nilazany Jesosy intelo ny amin'ny hisanganany amin'ny maty. Sy mety mino raha sy mahita. Raha ny amin'ny fotomba fiteny akeny dia olona obsessionnel, mila miverifie foana. Toetrasika koa zany. Ny amin'ny Jodasy dia sy ilazaina intsony. Fa rehefa nametraka nanisy menaka ny tongotry Jesosy Maria, nahoana ny sy amidy io dia homenany mahantra. Fa hay izy io, izy makao amin'ny kitapo. Zay ny tena izy. Miaraka amin'ny Jesosy izy fa izay ihany koa no mbola ataony, ny fomba fanaony. Hay zany mbola iarahany amin'ny Jesosy sy haretany eo amin'ny Jesosy. Fa Petera ry havana, izay novakisika teo, ny tenin'ny Petera, rehefa maty Jesosy, nisangana tamin'ny maty, nahitany Jesosy i Petera lay mbola ho ihany ny impulsiviteny ka rehefa nilazana fa velona Jesosy hoy izy ny vehivavy, izy ny voalohany niazakazaka tany am-pasana, nefa izy ny averina fa zokony indrindra tamin'ireo mpianatra. Petera ny manoratra eto, koa satria niaritra amin'ny nofo Kristy, dia alao mba ho fiadianareo koa izany saina izany. Fa izay niaritra tamin'ny nofo dia efa afaka amin'ny ota. Izay miaritra amin'ny nofo dia efa afaka amin'ny ota. Ampy izay ny andro lasa nanaovana ny fanaony zentilisa tamin'ny fizezozezoana, ka ota io. Sarovy zany ampidiro amin'ny sofinareo zany. Hoy izy ny teny soratra masina fa tsy teniko ny amin'ny ampidiro amin'ny sofinareo zany. Ny fizezozezoana ota. Mila miaritra ny tsy manao an'izany. Zany eny ny fiaretany amin'ny fiainana andavanandro e. Fiaretany zany. Dinio manahoana azao. Indrindra sika mpiandry. Ino ny zavatra ataoko na amin'ny fiesiko na amin'ny fitafiko. Moa fizevozezoana ve. Ota izany. Ota izany. Ny fanirian-drasy. Jesosy hoy izy ny toritenin'ny mama indray andro. Ataovy président Jesosy. Ota. Zany eny ota. Io le atao Jesosy hoe, Jesosy Petera zay nanatrika an Jesosy miteny hoe, so aminao zany. Ianao zay manatrika an Jesosy mivavaka, misy fanirian-drasy dia hoy Jesosy aminao, anivoko ry Satana. Kanefa mbola famindram-po izany, anivoko ry Satana, manarahary. Fimamoana, filalaovan-drasy, mino fa tsisy mpisotro toka ato, izay ny sy resako azy. Kanefa raha misy manao an'izany, ota izany. Miareta tsy manao an'izany. Fa fomba rasy zany. Jesosy eny nilaza. Zay mijery vehivavy ka te hilaza fizangazangana, ota. Iareto zany. Iareto mba sy hanao fizangazangana. Satria amin'ny fotoana anaovanao izany dia hoy Jesosy, atovoko ry Satana. Io appliquevany io. Dia miandry anao izy, milaza aminao fanondroany izy. Fa hororana izy, hovonoina izy, mandre izany ve ianao.
milaza aminao fanotelony izy satria ny isa telo isa feno. Milaza aminao izy fanotelony. Zaho ne ho faty noho ny aminao. Renao ve zany? Aoko mba hasamy anao tahaka ny Petera. Afaka ilaza. Fa satria Kristy niaritra dia alao mba ho fiadiasika koa izany. Alao mba ho fiadiasika koa izany. Dia hoy Paoly apôstôly, fa sy manao izay mahatam-fotoana izahay na amin'inona na amin'inona mba sy home siny ny fanompoana. Sao ianao no manazo ao anaty siny ny fanompoana. Hanaovana itenenandrasa an'Andriamanitra. Zay ne no adisika isan'andro, ny ambenasika isan'andro. Ary zay le hira teo. Miambina isan'andro. Sy amin'ny andro lahady ihany. Zay amin'ny fotoana zay heverasika ka tahaka ny rituel, mba sy anao tahaka ny silamo. Ny azy, zao nataonao, vitanao zay dia mahazo ny lanitra ianao. Sika sy maintsy miambina isan'andro. Satria ny devoly, Jesosy aza nalainy fanahy. Inona moa nanka fanahin' Jesosy? Sy ny ho tompon'izao rehetra zao, kanefa efa azo io. Azany koa ny zavatra akany fanahy devoly asika. Ny zavatra efa ananasika ihany no heveriny homeny asika amin'ny fombany dia ota. Ry havako, maro ny tenin'ny soratra masina zay milaza inona ny ota. Mba misy aminao anankiray amin'ireny, mba dinihiny ao am-ponao. Inona ny zavatra mba lazainao zay mety hanaovan'i Jesosy ianao hoe anivoko ry Satana. Mba diniho zany. Misy anankiray ho hitanao amin'ny andro lasinaina, misy ho hitanao amin'ny talata, misy ho isan'andro sy maintsy misy zavatra sy marina ao anatinao zay hanaovan'i Jesosy ianao atovohoko anao ry Satana. Ady ny fiainana kristianina. Ady ampanahy. Sika zanaky ny fifoazana Karmala zao. Misy tantara anankiray henoko tany Fort-Dauphin tamin'ny isa taona teo. Nandeha tany mama tamin'ny toerana anankiray tany Fort-Dauphin. Nividy vokatra izy. Dia nalohany nividy ny vokatra. Sy nanana hamerenana ny mpanao ny vokatra. Mama, sy maninona fa rehefa avy eo omenao. Hay nanadino nitaky ny mpanao ny vokatra ary mama koa nanadino. Dia nandeha nody Somasara i mama, nandeha tomobile nody. Tsy fantatro na le 403 nandehanany tamin'izany na nandeha taxi brosy. Fa nahavita 100 kilometra izy saroany nampahatsiarovany Jesosy azy. Ny vokatra zay sy nalohany. Dia hoy Jesosy taminy, sakana ho anao sy ho any an-danitra iny. Niverina izy, nandoa nividy ny vokatra. Mba dinihonareo zany, mba ho dinihosika izany. Zavatra sy kinahy ene zany. Sy fanahiniana ene sy hoe nanadino ny vokatra, nandoa azy. Kanefa sakana izany, izay ene tsy maintsy mahatonga ny hoe miambina isan'andro. Amin'ny alalan'ny fanahy. Ry havako, fotoana mbola itenenan'i Jesosy amintsika izao hoe ampidironareo amin'ny sofinareo zany teny zany. Fa ny zanak'olona efa hatolotra eo an-tanan'ny olona nefa tsy azon'ny mpianatra io teny io. Nomena ny fanahy masinao tamin'ny batisa dia mbola mety anisan'ilay sy mahalala ilay tenin'i Jesosy satria zaza 2 taona 4 taona. Tamin'ny confirmation ianao nomena ny fanahy masina koa nilazana ny amin'ny ity teny ity fa ny fanavotana anao dia ny ary zay nilazaina tamin'ny ankizy teo dia ny fahafatesan'i Jesosy Kristy. Kanefa zay tsy maintsy tsy mitaky fiaretana. Tsy maintsy mitaky fiaretana. Dia mbola hiteny aminao fanotelony izy.
mandondona ao mbaravaranao izy. Raha manokatra ny fonao ianao dia ho tonga ao aminy. Ka le fiaretana izy ireny hiaraka hiaritra aminao amin'izany. Izy no hanomenao fifaliana amin'ny fiaretany. Io no mahatonga ny Paoly apôstôly afaka milaza ny hoe fa amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon'Andriamanitra izahay dia amin'ny faharetam-be, amin'ny fahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fahantrana, amin'ny kapoka, amin'ny fatorana, amin'ny tabataba, amin'ny fisasarana, amin'ny tsy fahitan-tory, amin'ny tsy fifadian-kana, amin'ny fahadiovana, amin'ny fahalalana, amin'ny faharipo, amin'ny famoram-panahy, amin'ny fanahy masina, amin'ny fitiavana sy misy sara velasy, amin'ny teny fahamarinana. Tsy maintsy misy fiaretana ny finoana. Tsy maintsy misy fiambenana isan'andro isan'andro. Ka hatreto sika, hatreto zaho, dia nanaovan'i Jesosy resaka hoe atovoko ry Satana. Fa izao, dao hanaraka azy. Dao hanaraka azy. Aoka mba ho amintsika ty teny ty ampidironareo manomboka androany zao sy teny zao. Fa Jesosy niaritra. I Petera zay milaza ity zavatra ty, tsy nahalala izany tokony hiaretana zany. Kanefa rehefa nandray ny fanahy masina, ary mbola naveriny Jesosy aminy ny fahatokeny taminy dia mahalala fa tsy maintsy niaritra. Ka dia nangataka azy Petera ho araka ny lova sofina hoe rehefa hovonoana izy, aleo ny lohako natao ambany fa sy ny loha tsy tsakany fa mba hiaretako koa ny amin'ny fahafatesan'i Kristy. Havako. Tsy sasatra Andriamanitra ny manatona asika. Fa raha havery eneny olona tao misaheden'Andriamanitra eneny manatona ny olona fa ny olona no manamiafiny. Aza fenina ny ota. Aza fenina ka hamarinina. Zaho manko dia zay ny zavatra ataoko. Hamariniko ny tenako. Na dia rasy zao aza na dia mankahala olona aza dia hamariniko fa le olona no tsy tia. Mahavonjy ve zany? Mbola miteny amintsika amin'ity fotoana ity satria ny famindrampon'Andriamanitra matoa izy nataony hoe intelo izy nilaza tamin'ny mpianatra dia tsy tapitra ny famindrampony ambara-pahatonga ny fialan'ny fofinaisika. Kanefa aza tara loatra ny hiaritra ny amin'ny finoana. Voninahitra ho n'Andriamanitra rery zanaka ny fanahy masina izay amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Raisy ny fitahiana.